Amen. Miaravantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia tononona aminao sady tonona amintsika rehetra ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy ary indrindra ny firaisana amin'ny fanahy masina. Hivavakantsika hametrahantsika izao fotoana izao. Ry Andriamanitra iray i Jesosy Kristy Tompo, misaotra anao, midera sy mankalaza anao izay noho ny fahefana, noho ny fahasoavana, noho ny fitahiana amenao anay isan'andro, velonaina, salama, matanjaka ary indrindra karakaranay amin'ny fotoana rehetra. Dia isaoranay anao izany Tompo, ary indrindra koa raha tonga izao fotoana izao hifampizarana, hifampaherezana dia mangataka ny fahinao masina hirotsaka tanteraka, fohaniny amboko, fohaniny amin'ny tenako manontolo, Jesosy tsy avy aminao, aoka ny fahinao masina ny teny ampafantatra ny sitraponao ho raisiny tsirairay avy Tompo, ka dia hitenena fa voninkaino mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy Nazareta nanaovana izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Dia mamerina ny fiarabanina anao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia misaotra ny tompontsika raha mitohy hatrany ny fampaherezana sy fampianarana tahaka izao. Androany ny teny na ny lohateny izay ifampizarantsika dia ny hoe ny fibebahana. Raha raisina amin'ny teny tsotra ilay fibebahana izany ohatran'ny hoe maivana sa fohy, fa raha lalinina dia ho lava dia lava ny resaka, fa araka ny sitrapon'ny Tompo dia fanazavana tsotra ahafahantsika manantona ny Tompo, mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, indrindra amin'ny hoe efa niraisintsika hatramin'izay hoe hifampatehirizantsika ny solika mba hidirantsika ny lanitra. Izany fibebahana izany raha ny tokony izy dia izay no fampianarana voalohany tokony atao hatramin'ny alohan'ny fanazavana rehetra amin'izany hoe fanarahana an'i Jesosy Kristy izany. Ho hitantsika eto izany hoe inona no natao na tonga amin'izany tokony hoe voalohany, fa androany izy izay ny sitrapon'ny Tompo, dia androany izay no azavaintsika. Fibebahana azo adika koa izany hoe raha betsaka ny azo andikana azy, fa raisiko anankiroa fotsiny hoe miala amin'ny fahotana na mahafoy fahotana. Tena hoe misy anankiroa moa ireo izany, ilay mahafoy nefa tena mahafehy azy tsara hoe tena mahafoy, tena miala tanteraka, tena amin'izany teny izany hoe nafoy izy, miala matetika ohatran'ny hoe miala vetivety aloha dia miverina ihany, fa mahafoy tena manadino dia tsy miverina intsony izany. Izay no mety hoe hamezantsika fohy ny teny hoe fibebahana. Ny teny ho raisintsika, andraisantsika teny maromaro ahafahantsika mijery izany amin'ny tenin'Andriamanitra, dia raisintsika sady eo amin'ny Matio toko fahatelo. Matio toko fahatelo ny andiny voalohany sy faharoa. Amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary tamin'izany andro izany dia niseho Jaona mpanao batisa, nitory tany an'efitra Jodia, nanao hoe: mibebay ianareo, fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Izay zany no nataon'ny Jaona. Jaona eto izany ny aloha lalana an'i Jesosy. Raha fantatsika tsara amin'ity Matio ity dia mbola tsy teo Jesosy, tsy hoe tsy teo Jesosy, fa mbola tsy niasa ny Tompo izany, mbola tsy niasa, fa mitantara alohan'io Matio toko fahatelo io izany izay nandraisan'ny nitenenan'i Jaona eto, dia mbola nitantara ny fahaterahan'i Jesosy izy, ny naninjehan'ny Herôdy anazy, ny findrahan'ny zareo tany Egypta alohan'ny verenany nasain'ny fanahy masina ny teny tamin'ny Josefa. Ny fanahy masina ny teny hoe mifoha azy ianao dia miverena eto, miverina indray any amin'ny Israely, ny tanin'ny Israely, ny zaza sy ny reniny. Dia taoriana kelin'io izany tonga dia nisy hoe ary tamin'izany andro izany ozy izy dia niseho Jaona mpanao batisa, nitory tany an'efitra Jodia, nanao hoe: mibebay ianareo, fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra.
Ny tantaran'ny Jaona mpanao batisa moa zany a dia tsy ho lazaintsika eto fa fantatsika fa izy a dia efa nialoha lalana Jesosy mihitsy hatramin'ny na amin'ny fahaterahany ary somary zokiny kely fotsiny izy fa anisany koa efa nasehon'ny fanahy masina hoe izy a no hanokatra ny lalana. Fa eto a dia atao hoe ao anaty fonosana kely fotsiny angambany. Amin'ny teny frantsay moa zany amin'ny tena mahazatra dia hoe Jean Baptiste. Ataon'ny olona fanampina anarana ilay izy. Fa io John io a, le John no tena anarany. John no anarany fa izy a dia nirahana ny asany zany a, ny ministera natao an'i John dia hanao batisa. Dia inona ny batisa nataony a dia batisa ny fibebahana. Dia izay nahatonga an'izy hoe le John tsy atao hoe mampime moa zany fa mba tiany tamin'ny fotoan'andro a dia tiana seho amin'ny olona mihitsy misy an'izany John mpanao batisa zany dia atao anarana mihitsy izy ho hita hen'ny olona rehetrarehetra hoe Jean Baptiste na hoe John mpanao batisa. Mahagaga ihany hoe ny anaranao atao hoe John mpanao batisa na fanampina anarana fa anarana ihany koa izy io a. Efa nazavaina teo aloha le hoe Jesosy koa na Yesoa zany a tsy fanampina anarana koa fa anarana mihitsy. Anaran'i Jesosy koa izy io a. Ao anaty fonosana kely izay fa mitohitsika amin'ilay fibebahana teo. 2 mibebà ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Izay a no teny mivoaka voalohany a tamin'ny fitoriana. Jesosy rehefa maniraka amin'ny mpianany ao aorianao a dia miteny mihitsy hoe za dia maniraka anareo a eraky ny firenen'Israely a sy hatrany amin'ny faran'ny tany a mitoriany filazantsara. Mitoriany filazantsara amin'ny olona rehetra. Iza ilay filazantsara? Tsisy afa-tsy Jesosy Kristy ihany. Ny baiboly rehetrarehetra io a dia manambara an'i Jesosy Kristy. Manambara an'i Jesosy Kristy ihany ny baiboly a hatrany amin'ny testamenta taloha zany a ka hatramin'ny testamenta vaovao moa zany efa izy rahateo no namboarany ato a. Fa Jesosy no namboarany io a dia amin'ny Jaona voalohany ary izy sy ny Jaona ary izy miteny mihitsy hoe tamin'ny voalohany teny a dia niteny tao amin'Andriamanitra, ny teny a dia Andriamanitra, ny teny a dia iza Jesosy Kristy ihany. Andriamanitra rehefa niteny a dia ary izao rehetra izao a. Jesosy a io teny io ka dia Jesosy a le teny toriana zany a hoe toriana filazantsara amin'ny olombelona rehetra dia hitory an'i Jesosy Kristy. Zany ny anton'izao ataontsika izao zany a hitory an'i Jesosy. Hoe maninona moa zany no idiran'izany resaka amin'ny fibebahana fa raha mitodika miala amin'ny raha tsy mitory an'i Jesosy ianao ny amin'ny fiainanao, ny amin'ny zavatra ataonao a dia mitory an'izao tontolo izao na mitory an'i Satana. Nefa alohan'ny ahafantaranao hoe tokony hitory an'i Jesosy Kristy ianao dia mandalo amin'ny fibebahana. Iza ny tenenin'ny Jaona mpanao batisa tamin'izany hoe mibebà ianareo fa ny Jiosy dia nahafantatra tsara mihitsy ny testamenta taloha. Ny Torah sy ny Tanà moa zany no filazana azy amin'ny teny Hebreo. Fa tena mahafantatra mihitsy ireo. Fa nahoana ireo mbola nasaina mibebaka? Dia izay a ho antsika zany amin'izao fotoana izao. Tsika moa zany aty aoriana efa 2000 taona mahery aorianan'ny nahatongavan'i Jesosy a dia efa fantatsika fa misy an'izay Jesosy izay a nefa ny zanak'Andriamanitra tonga tetỳ tany a dia io ilay toriana io. Mibebà ianareo a fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Raha vakiana kely eo akaiky eo zany a dia io a aoriana kely eo fa izy a no ilay nampilazain'i Isaia mpaminany hoe io manazava ny amin'ny Jaona fa manazava ihany koa ny amin'ny Jesosy fa Jesosy a no toriany hoe ho avy mila miomana. Jaona dia nasaina niomana ny amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy. Raisintsika ihany amin'ny Matio io a. Efa hita amin'ny Matio moa zany tsika dia manaratra kely ihany amin'ny Matio manomboka ny any 9 manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 10. Raisiko amin'ny 7 angambany izay tsara mifantafantatsika ny tenin'Andriamanitra 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa noho nahita ny fariseo sy ny sadoseo maro nanantona ny batisany izy dia hoy izy taminy: ry taranaky ny menarana,
iza no nanoro-hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy, koa mamoaza voa miendrika ny fibebahana ianareo. Ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama ho rainay izahay, fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama amin'ireto vato ireto. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Izany hoe akaiky ny fanjakan'ny lanitra, isika zany na mandeha makany amin'ny fanjakan'ny lanitra ny an-danitra na mandeha any amin'io atsipy any anaty afo io. Tokony hamoa voa tsara, izay ny dikany hoe inona ny endriky ny fibebahana zany dia ny famoazana voa tsara. 9 koa mamoaza voa mendrika ny fibebahana ianareo. Mbola vakitsika moa zany misy ohatra vitsivitsy izay ilazana hoe inona moa ilay voa tsara na voa mendrika ny fibebahana io avy eo. Fa izay no lalana voalohany tokony andehanana raha te hanantona ny tompo, raha te hiverina amin'Andriamanitra, raha te halala ny sitrapon'Andriamanitra marina dia ny fibebahana. Raha misy manantona ny tompo zany zay mahatonga ny hoe azavaina matetika foana moa, kama izay ny sitrapon'ny tompo aleo azavaina foana, fa ny fibebahana dia tsy ny zaza voateraka na ny zaza mena vava no mibebaka ka atao batisa, fa eto dia hitantsika mihitsy fa Jaona dia miantso ny olona atao batisa amin'ny fibebahana hoe mibebaha ianareo dia olon-dehibe mihitsy. Ny fariseo ary reto sy ny hoe tena hoe olon-dehibe, olona manana maizy azy, manazava tsara ny tenin'Andriamanitra, fa nyteneny mafimafy mihitsy hoe nahoana no ohatran'ny hoe ry taranaka mena rano. Ka izay ilay izy hoe misy fahotana, misy faharatsiana dia tokony hialana zany. Izay mahatonga le lohateny tery hoe ny fibebahana dia miala amin'ny fahotana na mahafoy ny fahotana, dia mila mamoaza voa mendrika ny fibebahana. Misy voa zany takian'ny tompo izay amin'izay fibebahana izay. Raisitsika ny amin'ny Matio, fanazavana ihany amin'ny momban'ny amin'io fibebahana io, Matio toko 4 sady eo Matio toko 4, rehefa avy natao nanao batisa ny olona maro teo zany i Jaona, dia tonga koa Jesosy mba atao batisa. Tsy nanaiky moa Jesosy Kristy fa natao batisa ihany izy dia noho ny vita ny batisan'i Jesosy dia fantatsika tsara ny tantara fa nanomboka amin'ny toko 4 eo no nentin'ny fanahy, vao avy vita batisa mihitsy Jesosy dia nentin'ny fanahy tany anefitra, alain'ny devoly fanahy, zany ny filazan'ny tenin'Andriamanitra eto. Izany hoe tsy hiditra loatra amin'izay tsika fa ny amin'ilay hoe inona no antony resahana ny fibebahana, tokony resahana tany am-boalohany mihitsy izy io, araka ny tenin'ny Jaona teto hoe raha vao nanomboka niantso azy ny olona, nantona azy ny olona dia nasainy mibebaka aloha. Dia vakitsika Matio toko 4 ny 12 ka hatramin'ny 17. Amin'ny teny ato amin'ny nako zany dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe nanomboka ny toriteny i Jesosy. Eto sady zany rehefa vita ny fakapanahy sy nalain'ny devoly fanahy Jesosy tany anefitra, fantatsika ny teny navaliny sy ny fakapanahy ny nentin'ny devoly teo anatrehany, izay izy vao nanomboka ny toriteny. Tenin'Andriamanitra eto zany manazava an'izany. 12. Ary noho nireny Jesosy fa efa voasambotra Jaona dia lasa nakany Galilia izy, ary noho niala tany Nazareta izy dia nakany Kapernaoma izay eo amoron-dranomasina, ao amin'ny zaran-tanin'ny Zebelona sy Naftalia, ka noho natao izy mba hatanteraka izay nampilazain'i Isaia mpaminany hoe ny tanin'ny Zebelona sy ny tanin'ny Naftalia ao amin'ny tany amoron-dranomasina any andafin'ny Jordana, Galilia, tany jentilisa. Ny olona izay mitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, ary izay mitoetra tao amin'ny tany aliky ny fahafatesana no niposahan'ny fahazavana. Ary tamin'izany andro izany no nanomboka ny toriteny Jesosy ka nanao hoe mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra.
ohatran'ny hoe mahagaga nefa izay mihitsy. Dia mitovy mihitsy ny tenin'i Jesosy sy tenin'i Jaona. Nanomboka nitory-teny Jesosy a, dia izay ny tory-teny nataon'i Jesosy voalohany araka ny teny eto, voasoratra amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy hoe tory-teny voalohany nataon'i Jesosy a, dia teny izy hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Jaona koa ilay nivakiantsika teo a, dia niteny tamin'izany eo amin'ny Jaona Matio 3:2 moa izy, mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Tena mitovy mihitsy a. Ka izay a no niresahantsika hoe ny fanarahana an'i Jesosy Kristy na ny hoe fandehanana azahoana ny fanarahana Jesosy Kristy izany moa inona moa ny tanjona raha te hanaraka an'i Jesosy. Misy moa izany hoe tanjona dia azo fitahiana, dia azo fahasoavana, fa tena ny tenin'i Jesosy a dia nidirantsika any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra hozy izy Jesosy a, mibebay ianareo. Dia arak'ilay teny teo, inona ilay fibebahana? Mamoaza voa miendrika ny fibebahana. Any amin'ny Joël 2:2, vakiantsika ny Joël 2:2 afahantsika manamarika an'izany hoe inona moa izany ilay hoe mitady an'ilay Joël fa tsy nomaniko ilay teny. Joël 2:2 ny andininy fa 1:10 sy ny 7:10. Tsara vakiana. Ny Joël 2:2 tonga dia vakiako ngamba ny andininy fa 12 sy ny 13 ary ny 14. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy a hoe inona moa izany a ilay hoe voa miendrika ny fibebahana. Tamin'izany Joël dia efa niteny tamin'izany, tsy vakiantsika ny teny eo aloha fa ny manomboka eo ny vakiantsika. 14 amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa na dia ankehitriny aza, hoy ny Tompo, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadikanana sy ny fitomaniana ary ny fitarainana. Ny fonareo no triatriaro fa aza ny fitafianareo ary miverena amin'ny Tompo Andriamanitrareo. Fa mamindra fo sy miantra izy, mahari-po sady be famindram-po ary manenina amin'ny loza. Hoe ajanontsika ny andininy fa 13 eo ihany angambany a. Fa manenina amin'ny loza. Izay zany a ilay fibebahana, inona no atao? Raha hitantsika, raha vakiantsika ny teny eo aloha eo a, alohan'io Joël io dia misy hotakotaka, misy haizina, misy loza miseho amin'ny ety amin'izao tontolo izao teo amin'ny firenen'Israely. Fa Andriamanitra ny teny taminy hoe raha te hiverina aminahako ianao, raha te hahita ny voninahitran'Andriamanitra, dia hoe koa ankehitriny aza, hoy ny Tompo, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra, amin'ny fifadikanana sy ny fitomaniana ary ny fitarainana. Amin'ny fo zany ny dikan'ilay fibebahana dia ny fonao no hiverenanao amin'Andriamanitra. Ao amin'ny fo ao efa nisy fanazavana koa teo aloha teo, fa ao amin'ny fo eo no tena iasan'ny faharatsiana rehetra, ny fisainana. Ao anatin'ny fo misy mentanentana, mety ho lasa misy ny teny mihitsy ary hoe ny fo dia afo mihitsy, afo. Ary eo hoe miseho ny fitiavana, miseho ny fankalana. Rehefa entin'ny fo ny olona dia tsy mahafantatra intsony, na olona efa nahafantatra an'i Jesosy izao ary ka entin'ny fo dia tsy mahatsiaro intsony ny famarinan'Andriamanitra. Ary matetika misy dia manamary tena mihitsy hoe ny anahy no marina satria izay a dia mandeha araky ny foko dia feno fitiavana n'Andriamanitra.
ilay fitiavana ny zava-dehibe. Fa ny tompo eto miteny mity hoe miverena amin'ny fonao rehetra. Ny endrika fomba fiverenana amin'ny fo a, sarotra io raha amin'ny herinao sy ny fahefanao ny eritreretinao hiverenana amin'Andriamanitra amin'ny fonao fotsiny. Fa nampino maninona no nampino mihitsy hoe ary amin'ny fifadikanana sy ny fitomaniana. Mila mifady hanina ianao zany ao anatin'ny fibebahana, izay ilay hoe miala amin'ny fahotana, mahafoy ny fahotana, tena mila mifady hanina. Hitantsika tamin'ilay ohatra teo fa vao vita batisy Jesosy a, Jesosy tsy natao batisa fibebahana moa zany, fa vao vita batisa izy a, dia mbola netiny ny devoly nalaina fanahy koa ary tao anatin'ny fivadikanana 7 andro sy 7 alina no nanaovan'ny fakapanahana zany. Eto Jesosy Kristy, Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, nalaina fanahy, na dia miverina amin'Andriamanitra amin'ny fony ary, fa mila mandalo amin'ny fifadikanana tsika ao amin'ny fibebahana io a, dia fifadikanana ao izy a, sy ny fitomaniana. Izay ilay fibebahana izay koa zany a, dia mila tena hoe fitomaniana, hoe tena manetry teny ianao a, mila tena mibebaka, matsiaro tena fahadisoana mihitsy anatrehan'Andriamanitra, ary amin'ny fitarainana. Zavatra telo eto no nambarana eto a, amin'izany hoe fiverenana amin'Andriamanitra amin'ny fo rehetra zany. Mitaraina, izay ilay Jesosy miteny hoe mankanisa aty amiko ianareo a, miasa fatratra, mavesatretana, za ame anareo hitsarana. Mila mitaraina, mila mibebaka eo anatin'ny tompo a. Dia izay zany no fanazavana ny amin'ny bebaka fibebahana 9:17, ary ny fonareo no triatriaro fahaza ny fitafianareo. Izany hoe tsy misy endrika ivelany zany. Ilay fibebahana, Andriamanitra hozy izy mahita ny fo sy ny vo, fantany ny zavatra miseho. Raha bebaka marina ianao, raha tsy mibebaka marina, na manao endrika ity ivelany ary ianao hoe mibebaka ho hitan'ny olona, mandrofotra akanjo, manao alahelo sy manao endrika alahelo ity ivelany, fa Andriamanitra mahita ny ao am-po. Ny fonao hozy izy mitriatriary fahazany fitafianareo, ary miverena amin'ny tompo Andriamanitra reo. Efa vita zany izay dia miverina. Ohatran'ilay zanak'Adala moa zany a, fantatsika tsara iny tantara iny. Rehefa tena tapa-kevitra niala tao anatin'ny loto, tao anatin'ny fahotana izy a, dia tapa-kevitra mihitsy hoe fantako fa any amin'ny raiko a misy tsara noho ity zavatra misy amiko ity. Fa fantatsika tsara nandraisan'ny rainy azy fa amin'ny fahasoavana, amin'ny fifaliana, ary ny sasana, ny diovina, ny tafiana zavatra tsara indray ary. Ka ohatran'izay ilay araka ny teny tompo, ary miverena aza ny fonareo no triatriary fa ary ny fonareo no triatriary fa aza ny fitafianareo, ary miverena amin'ny tompo Andriamanitra reo, fa mamindra fo sy miantra izy, mahari-po sady be famindram-po, ary manenina amin'ny loza. Izay zany maha-Andriamanitra any a, vao miditra ilay fitiavan'Andriamanitra. Misy a tsy resahana mihitsy ny fibebahana, tsy resahana mihitsy a ny fahotana, fa tonga dia toriana hoe a tena misy Andriamanitra aty a, misy Jesosy Kristy aty a, ameanao fitahiana, ameanao fahasoavana. Raha hitantsika amin'ny tenin'Andriamanitra eto fa rehefa mibebaka sy miverina amin'Andriamanitra, izay vao mahari-po sady be famindram-po izy a, dia manenina amin'ny loza. Hisy loza tenenin'Andriamanitra aminao raha ohatra ianao zany a miziriziry amin'ny fahotanao a, fa raha tena mibebaka marina ianao, izay ilay hoe faminaniana, na izay no atao hoe toriteny, izay no atao hoe filazantsara, dia ny fitorinan'ny marina, fitorinan'i Jesosy Kristy eo, dia ilay fahamarinana ilay hoe mibebaka. Mila mibebaka ianao a, dia atao batisa, fa rehefa vita batisa ianao a, mibebaka amin'Andriamanitra, dia manenina amin'ny loza izy. Dia tsika moa zany tsy hamaky izay, tonga tsy namaky ny orina kely eo, fa misy fitahiana, misy any vao miditra mihitsy hoe fitahiana sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa tena mibebaka ianao zany a, miala amin'ny fahotana, mandalo amin'ny fibebahana, mandalo amin'ny fifadikanana, amin'ny fitarainana, amin'ny fitomaniana, zany rehetra zany a, dia anenina ny tompo. Tenin' Jesosy a tsy tsara, marina hoe izy tsy tsara ny olona, fa manenina izy rehefa mibebaka ianao. Fa raha mbola manaraka ny fomba sy ny fanaon'izao tontolo izao ianao, tsy miverina amin'ny tompo a, dia ho avy izy a,
amin'ny fitsarana izay le hoe mibebà nareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Akaiky ny fanjakan'ny lanitra io araka ny tenenina foana ihany koa hoe ilay Jirojinodimy adala sy Endry sy Virginia Endry dia niomana hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra io, izay nitenen'i Jesosy ny tenen'i Jaona eto hoe mibebà nareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Dia ho hitantsika afakintsika eto izany hoe ahoana moa izany, inona le voatsara io, be da be ny voatsara ny any amin'ny Galatiana 5:10 any, fa ohatra atao hoe mety mazava sy mivantana ny ao amin'ny Liko 7:7, ny 9:10, ny 9:10 ka hatramin'ny 7:10. Eto moa izany amin'ny Liko aty dia mitantara ihany koa ny amin'ny na Jaona no Mabatisa ihany koa io. Fa eto izy niditra kokoa hoe inona le hoe voatsara ny hoe mba fibebahana amin'ny mamoaza voatsara. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy, vakiako ngamba ny 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy sady hoe ary iny rehefa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazony sady ny famaky koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Izay le tena atahorana mihitsy zany amin'ny fanarahana ny Tompo hoe raha tsy mandalo fibebahana tsika, raha tsy ary raha mandalo fibebahana ka tsy hamoa voatsara koa dia any amin'ny farihy rehetra afo. Ny dikan'izay ankoatra ny tenanao zany fa ny devoly koa fantatry ny devoly, efa niresahana teto ny momba ny devoly, fa ny devoly mahafantatra tsara mihitsy hoe anazy ianao sa an Jesosy, fanahy masina ve ny ao aminao sa fanahy ratsy. Fa raha fanahy ratsy ny ao aminao dia miaraka amin'ny devoly ianao. Efa niresahana teto ny amin'ny hoe mino fa tsy manaraka ny Tompo, tsy manaraka ny didin'Andriamanitra, fa croyant fa tsy pratiquant. Dia fantatsika tsara efa niresahana tamin'izany fa ny devoly koa dia mino, croyant koa izy, mino an Jesosy Kristy, mahafantatra an Jesosy izy fa tsy mipratika. Ka ny dikan'izay ny croyant nefa tsy mipratika ny tenin'Andriamanitra, tsy mandalo amin'ny fibebahana, dia any amin'ny devoly ianao, any amin'ny farihy miratra, any amin'ny farihy afo io, atsipany anaty afo izy. 9:10. Ary ny vahoaka nanontany an'i Jaona hoe inona ary no ataonay. Zay zany le fanontaniana dia efa nitenina teo mamoaza Joela no niteny teo hoe ny fonareo ny tsiatriaro fa zany fitafianareo dia fantatsika ny tohany teo. Ny olona manontany an'izay tahozy Jaona eto hoe ary namaly izy ka nanao taminy hoe izay manana akanjo roa dia aoka hanome ho an'ny tsy manana, ary izay manan-kanina dia aoka hanao toy izany koa izy. Eto zany tsy hiditra lavitra amin'le hoe famoazana voatsara fa le fizarana raha manana roa ianao. Io zany misy tenin'Andriamanitra koa ao amin'ny Mateo 5:enina rehefa kelikely rehefa nitory-teny Jesosy dia tsy tokony hiary ny zavatra ety amin'izao tontolo izao izy fa ny any an-danitra izy ny tokony hiarintsika. Raha manana anankiroa ianao dia efa zarainao sady ny akanjonao anankiray ho an'ny tsy manana, ary takizay koa ny sakafo. Jesosy rehefa mitory efa nisy tory-teny azoko tenenina amintsika fa misy fanazavana fa ny fanjakan'ny lanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy amin'ny fisotroana. Fa ny Tompo rehefa miteny dia ny hanome ny hanina ho an'ny manitra sy ny sahirana. 9:12. Dia avy koa ny mpamory rehetra sasany ka mba ataony batisa ka nanao taminy hoe mpampianatra ho inona no ataonay, ary hoy izy taminy aza mampandoa mihoatra noho izay notendrena alainareo. Araka ny teny teo zany tsy azavaiko lavitra efa mazava amintsika zany raha eo amintsika izany, raha mitoetra amin'izany toerana izany ianao dikan'reto hoe mpamory rehetra reto dia olona manam-pahefana, olona eo amin'ny fahefana, ny olona eo amin'ny fitondrana izay heverina fa olona manana maizy azy amin'ny fiarahamonina. Fa zany no tenin'ny Jaona ho an'izay olo izay, aza mampandoa mihoatra noho izay notendrena alainareo. 9:14. Ary nisy miaramila koa nanontany azy ka nanao hoe inona kosa no mba ataonay, dia hoy izy taminy aza mitoatoa foana amin'ny olona
ary aza miampangalangy ary mianina amin'ny karamanareo. Eto zany dia fantatra mihitsy raha oharina amin'ny firenena malagasy ny miaramila dia anisan'ny mahantra sahirana ihany, ka hany ka betsaka ny tsolotra fantatsika ny fitaka sy ny zavatra atao. Misy mo sasany dia mitsangana mihitsy miampangalangy satria fantatra hoe rehefa miaramila mahana fahefana, raha ny fahefana sy ny inona moa teo ny grady moa zany dia heverina fa hoe marina ny zavatra teneniny, fa aza mitohatoha foana amin'ny olona ozy izy ary aza miampangalangy ary mianina amin'ny karamanareo. Dikan'izany mila mionona. Miaramila zany ny olona manam-pahefana matetika dia tsy mionona amin'ny zavatra eny aminy fa te hahazo be satria mora izy, mora vidiana manko ireny olona ireny, hany ka izay ny tena fakapanahy. Zany anisan'ilay mamoazam-po araka ny teniko teo hoe anjarantsika ny mamaky, asaiko mamaky nareo ny voa tsara sy ny voa ratsy any amin'ny Galatiana 5:5 any. Fa araka ny teny teto zany dia samy nanantona ny olona, atao batisy ireo olona ireo ary tokony hamoha ny voa ny fibebahana. Mibebaka ianao, fady hanina ianao, mitaraina sy mitolona amin'ny fitomanina ny Andriamanitra dia mamoha voa tsara sy mamoha ny fibebahana ny fanaovana batisa. Vakitsika ny asan'ny apôstôly ny 9:20. Fanazavana moa zany nanaovantsika eto nataoko ngamba fa efa mazava amintsika ihany ny hoe fibebahana dia hoe miala amin'ny ratsy fanao, miala amin'ny fahotana, mahafoy ny fahotana. Fa fanazavana ifampaharizantsika sady raha vonona ianao hiala amin'ny fahotana sy hiverina hanantona ny tompo, satria Jesosy miteny amin'izany, mibebaha ianao fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra dia manaraha ny tompo, hanaraka azy, hanaiky azy ho tompo sy mpamonjy. Dia fanazavana ity Paoly eto no manazava amin'ny asan'ny apôstôly 4:20 teo anatrehan'ny mpanjaka Agripa zany, raha samboriny izy dia hoy izy amin'ny manomboka amin'ny 5:20 eo vakina aminaran'i Jesosy, janontsika amin'ny 20. Aroy ny tompo, izao ny Jesosy izay enjehinao, fa mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao, fa izao no nisehoko taminao, dia ny anendry anao ho mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao ahy sy izay isehoko aminao. Hamonjy anao amin'ny olona Israely sy ny jentilisa izay anirahako anao, ampahiratra ny masony hialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava ary amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra, mba hahazoany famelan-keloka sy lova eo amin'izay nao masinina noho ny finoana ahy. 20 Ary amin'izany ry Agripa mpanjako dia tsy nandà ny fahitana avy tany an-danitra aho, fa nambarako voalohany tamin'izany tany Damaskosy sy Jerosalema sy tany amin'ny tany Jodisy rehetra sy tany amin'ny jentilisa, mba hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra izy ka hanao asa miendrika ny fibebahana. Etseto Paoly eto zany nanazava tsara, efa samborina izy dia nanambara mihitsy hoe ilay Jesosy niseho tampoko nanova anahako no ahafahako mitory. Nanomboka nitory Paoly eto, tsy natahotra intsony. Dia izay hoe hiala amin'ny maizina ho amin'ny mazava, hiala amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra. Raha tsy mibebaka ianao fa mandeha amin'ny, mbola mieritreritra hoe za mandeha amin'ny fahamarinana, mandeha amin'ny fitiavana, mandeha amin'ny fahatsarana, dia ao amin'ny fahefan'ny Satana. Izay ilay hoe tsy afaka misabaka tsika na ao amin'ny Satana ianao na ao amin'Andriamanitra, na ianao any amin'ny hafibe na any an-danitra. Izay ilay hoe hijirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra no ifampaharizantsika eto, mba ahazahoany famelan-keloka ozy izy sy lova eo amin'izay no masinina noho ny finoana. Io zany mino an' Jesosy Kristy fandresantsika koa ny amin'ny finoana teo aloha, fa ary amin'ny faraparany amin'ny 20 eo hoe mba hibebaka sy hiverina amin'ny Andriamanitra izy ka hanao asa miendrika ny fibebahana. Rehefa mibebaka tsika dia misy asa
Izay takin'ny tompo teo a miendrika ny fibebahana dia niresantsika tamin'ilay natao tamin'ny Jaona teo amin'ny liko atoko fahatelo teo. Dia izany a dia ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany. Any amin'ny ohabolana atoko fahatelo amby roapolo ihany tsy vakiako a, fa ny tompo koa ny Andriamanitra ny teny atolory ihany fonao anaka, atolory ihany fonao. Ny fontsika io a ao zany a ny tena tokony iverenantsika amin'Andriamanitra dia handrosoantsika amin'ny fibebahana. Amaranako azy a ny Romanina toko faharoa, Romanina toko faharoa ny 5:5 ihany. Ataoko ngamba ny fafa mazava amintsika izay no teniko teo hoe tsy hoe fanazavana be dia teny hoe hiditra lalina be tsika fa tokony fantatsika fotsiny hoe inona ny fibebahana. Ny fibebahana dia ny fonao, ny fonao ianao zany miala amin'ny fahotana, mahafoy ny fahotana dia mandroso amin'ny fivadikanana raha tena tena mbola anatin'ny fahotana, raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ianao a, dia mandalo amin'izay fibebahana izay ary rehefa mandray amin'ny fibebahana ianao a dia ho avy izy hanadio anao rehefa natao batisa ianao a, niara-maty taminy a dia niaraka hivelona hitsangana aminy a, dia handray koa ny fanahy masina. Dia izay a no ahafahantsika mandroso araka ny tantarain'ny Paoly teto hoe za anie ka olo ohatran'izao taloha fa niseho tamiko izy a dia Jesosy mihitsy niteny amiko hoe hiaraka amiko ianao dia ao aminao ahako a, dia eo alohanao a dia anao rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsika tsy tsika intsony fa ilay fanahy masina. Ary izay mila fantatra tsara mihitsy hoe tsy amin'ny fahalalana, tsara ny fahalalana amin'ny fahaizana ny tenin'Andriamanitra fa ny fanahy masina ihany. Raha tsy miantso ny fanahy masina ianao a, tsy iasan'ny fanahy masina dia zava-poana ihany ny fanarahantsika amin'ny tompo. Ny Romanina toko faharoa 5:5 aminaran'i Jesosy hoe vakiako hanomboka ny andininy voalohany ngambany amin'izay fantatsika tsara hoe inona ny tiany lazaina eto. Anaran'i Jesosy koa amin'izany dia tsy manan-kalahatra ianao raha lehilahy na zovy ianao izay mitsara, fa izay hitsaranao ny sasany no hanamelohanao ny tenanao koa. Fa ianao izay mitsara aza dia mba manao izany ihany koa. Nefa fantatsika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia araka ny marina amin'izay manao toy izany. Ary ianao raha lehilahy izay mitsara sy manao izany kanefa manao izany koa ny tenanao, moa ataonao va fa ho afa-mandositra ny fitsaran'Andriamanitra ianao, sa amavonao ny haren'ny fahamoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharipony, satria tsy fantatrao fa ny fahamoram-panahin'Andriamanitra dia mitaona anao hibebaka. Ny fahamoram-panahin'Andriamanitra dia mitaona anao hibebaka. Noho ny famindrampon'Andriamanitra no hibebahantsika, izy no miantso antsika araka ny teny Jesosy, tsy ianareo nifidy ahy fa izaho no mifidy anareo. Mitaona antsika hibebaka ny 5:5 fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao, no iraketan'ny fahatezerana, no iraketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsarana marin'Andriamanitra. Verenako tsara fa somary sarotratra manko ilay izy eto amin'ny famakiana azy, miala tsiny. Aminaran'i Jesosy ny 5:5 zany amin'io le Romanina toko faharoa teo, fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsarana marin'Andriamanitra, izay hamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Raha vakiana tsara io zany mazava io, fa araka ny hoe ilay fotoana teo a, mba tsy hitarihan'ilay fotoana be loatra dia vao maika hoe mety ho sahirana antsika mahazo ny tenin'Andriamanitra, fa arak'izay teny izay averina foana fa ny fibebahana dia ny miala na mahafoy ny fahotana, tsy ny fitafiana, tsy ny endrika ivelany no ampisehoana ny fibebahana, fa ny fo ao anatin'ny fo eo izy ny tena tsiatriaro dia mandalo amin'ny fivadikanana, amin'ny fitomaniana sy amin'ny fitarainana.
dia mandalo amin'le fibebahana moa zany mitohy amin'ny maha olo-dehibe rehefa olo-dehibe tonga saina ianao tonga saina mibebaka dia manaiky ianao atao batisa ary rehefa vita batisa dia hitsangana ary hitsangana amin'ny Jesosy ianao fa ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra ho avy koa ny vatisan'ny fanahy masina izay iarahany aminao tahaka ny teneninan'i Paoly teo hoe Jesosy efa hiaraka aminy hatramin'ny antsoin'i Jesosy taminy dia miaraka aminy eo alohany ary ao anatintsika mandrakariva ny Tompo. Dia misaotra ny Tompontsika izany teny izany voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ka dia mampahery atsika raha mbola tsy mibebaka ianao fotoana izao hiverenana amin'ny Tompo mibebahy ianao araka ny tenin'ny Jaona ny tenin'ny Jesosy mibebahy ianao fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra fa ny tenenina mandrakizay hatramin'izay koa fa io raha fiangonana raha fiaraha-bavaka tsy mitory ny fiverenan'i Jesosy sy ny fanjakan'ny lanitra dia afaka mieritreritra ihany tsika fa tsisy fanantenana intsony zany fa fanantenana ety amin'izao tontolo izao ihany fa ny fanantenantsika dia ny hidirantsika ahita ny voninahitry Jesosy eo amin'ny fanjakany ka dia mamparisika atsika hitodika sy hiverina amin'Andriamanitra hibebaka amin'ny fahotana rehetra. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany tompoko raha sitrapon'ny Tompo dia mbola eo nentsika raha mbola tsy miverina izy ka dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen.